miarabantsika rehetra izay manaraka izao fandarana izao sika atao am-piangonana sy any amin'ny tokantranontsika any a dia miarabantsika tratra nyity fotoana androany ity izany atombotsika ny fotoanantsika eto a ndao hiaraka hivavaka isika fanibioantsika izany fotoana izany Andriamanitra misaotra anao izahay raha nomenao an'ity fotoana ity ahafahanay manompo anao manaraka izao fandarana izao fampahirezana anay ary asa mahery ao anatinay ianao ampahery anay ianao taridalana anay ianao ary ampidina ny voninahitra eo amin'ny fiainanay ianao Andriamanitra mitahina tokoa ity fotoana androany ity misaotra raiko amin'ny anaran'i Jesosy halleluia amen zao zany tsika dia fanohizintsika ny fotoana dia nao hira anankitelo mifanesy ho fideratsika an'Andriamanitra izany halleluia halleluia faly miarabantsika rehetrarehetra indray a totosaoma tsara eto amin'ity toerana ity a hiara iteritsika hiara-nandratra ary hiara-nome voninahitra an'Andriamanitra efa teto Jesosy hatramin'ny maraina ary mbola eto izy androany tsy ho adionina ihany koa miarabantsika rehetrarehetra izay manaraka ao amin'ny tambazotra ao ao amin'ny télévision-nao dia ny teninay hoe mahareta hatramin'ny farany fa izay maharitra hatramin'ny farany ihany ny vonjena ny Andriamanitra izay tompontsika eto dia Andriamanitra tsy misy fetsy fa naiza toerana misy ianao dia afaka mamonjy ianao foana Andriamanitra raha manompo azy amin'ny fonao ray manontolo izy ianao amin'izao fotoana izao miazakazaka be ny fotoana sady izany efa ho tapitra sady indray izao tia ny volana janvier dia efa hiditra amin'ny volana février tsika kanefa izany rehetrarehetra izany itsika lefa taranaka voafidy voatsodranotsika kanefa raha mandeha araky ny fahalalantsika tsika na fahaizantsika na ny herintsika dia ho reraka ihany fa ndao foana rehefa namen'Andriamanitra anao izao fotoana izao dia ndao hiaraka amin'Andriamanitra tsika hifampitantana aminy fa mino fa rehefa apetraka tsika ampelantanan'Andriamanitra ny fiainantsika ray manontolo dia izy ihany koa mitantana tsika amin'ny volana manaraka eny hatramin'ny farany dia noho izany dia asaiko anao amin'ny anaran'i Jesosy andaontsika hitsangana anome voninahitra an'Andriamanitra anao an'izao hira izao hoe zao fiainako izao Jesosy apetrako fenao am-pelantananao raha hidera ihany ianao dia rao amin'ny fonao ray manontolo Andriamanitra fa ny hira fiderana izay asandratsika eto androany dia misy fahefany amen nda ho aritsika zao fiainako izao fa tsara ianao Jesosy dia rao amin'ny fonao ray manontolo fa eto Jesosy androany Sarana
alleloia andriamanitra dia tsara sady mpanao tsara ihany koa matoa misy ny zavatra anankiray dia fantatr'andriamanitra fa tsara sainao zany misy fotoana indraindray mandalo ny zavatra mety hoe tsy mahafaly atsika dia eo tsika indraindray mety miteny hoe nanadionao anavy andriamanitra nafoy anavy andriamanitra ianao mbola ao anatin'ny fangiriforiana fahoriana mety tsy ho tsapanao zany fa ho avy ny fotoana ho avy ny andro ho asehon'andriamanitra anao ny voninahiny hoe ohatr'izao ny ery zanako natonga nanao an'iny zavatra nitsanga teo amin'ny fiainanao iny fa ny anjarako sy ny anjaranao dia mino manome voninahitra azy midera azy manandratra azy sa tsy zany ve nandalo fotoana sarotra tokoa ny firenenantsika teo vao aingana zay maro ireo todradrano misy ny todradrano ary teto Antananarivo dia maro ireo olona tsabony ianao koa ngambany mety hoe nanana havana mety hoe tao anatin'izany mihitsy ny ianao fa ny zavatra teneniko anao androany Andriamanitra afaka manangana foana izy manana hevitreverany atsika fa andao foana angatahana ny fanahy masina mila hery avy aminao zay fanahy masina tsy vita ny herina irery tsy vita ny tanjaka irery fa andao angatantsika ny fanahy masina hoe fanahy eo omeo hery zay ho any amin'iza moa izahay iza ny hitaraina anay iza ny angavianay raha etehitra matenanao samby rery ianao mety ho reraka ihany fa andao le fanahy masina mpanao ny zava-mahagaga no angatahantsika androany dia ataovy amin'ny fanahy mivavaka tiry fa ho hitanao tsara zany voninahitra Andriamanitra zany tao antsika tanteraka amin'Andriamanitra ianao tsy manana nizaniza hitaraina antsika afa-tsy Jesosy rery ihany alleloia ianao rery ihany ny antenanay ianao rery ihany antompisinay Andriamanitra alleloia soka Jesosy tsapatrekozansinao zany ho averitsika ihany ho any amin'iza nyantso aniza moa zay Jesosy eo Andriamanitra ny tananao dia vetsivetseo an'Andriamanitra zay zavatra manahirana anao zay ilanao vonjy amin'izao fotoana izao fa eto Jesosy androany tsy miala maina eto ianao androany raha ataonao fona anao miantony izany tsy ala maina eto ianao tsy tahaka ny idiranao tena mivoanao androany
a andao itehantanana mafy be a voninahitra andriamanitra. Halleloia. Efa mana antoka ianao amponao fa Jesosy efa miaraka amintsika dia noho izany andaontsika iravoravo eo anatrehana sa tsy izany? Efa napetrakantsika eo am-pelantanany any zavatra nanahirana rehetrarehetra dia andaontsika iravoravo. Ny firavoravona dia marika ny hoe fifandraisana sady fandraisana zava-mahagaga tsy takatry ny saintsika dia andao arintsika hanome voninahitra an'Andriamanitra indray amin'ny alalan'ny dia zavaboary rehetra.
ny baiboly dia mampianatra hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka zao moatsika dia tonga amin'ny fotoana izay efahantsika mivavaka indray a mitona mambavaka ny fiainatsika mba tonga atsika voatahiry tsara eo ambany fahasoavana araka izany teny izany hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva hivavaka tsika mba hitahiry antsika Andriamanitra mba tonga atsika fiangonana hijoro tsara ahery tsara ho tia vavaka hafana fo tsy hoe mivavaka fotsiny koa dia ohatrany servisy fa tena hafana fo an'Andriamanitra izany ka andaontsika hivavaka amin'izao fotoana izao andohalika hivavaka mihitsy a mba tonga atsika rehetra samy tsapatsika ny fitahian'Andriamanitra eo amin'ny fiainatsika ary ho tsarovantsika tsara mihitsy izany teny izany hoe tsy mety raha tsy mivavaka isika andamary tompo hiaraka andohalika hivavaka tsika samy mivavaka halleloia Andriamanitra sotranao izay raha nomenao an'ity fotoana ity afanay mandohalika mivavaka eo anatrehanao sotra tompo fa ianao dia mitahy anay foana mitsindro anay foana Andriamanitra mbola say afara
aoka tena mbola hivavaka ihany ianao, tena hivavaka ihany ianao mba hatoa anao mpino mafana fo, mazoto ho an'Andriamanitra, mangeta entan'Andriamanitra. Amin'izao vaninandro farany izao dia tena hitady an'Andriamanitra ny fonao sy ny fananao rehetra ianao. Halleloia, halleloia. Andriamanitra, ianao ny asa mahery eo amin'ny fiainanay Andriamanitra, hanatsotra ny tananao eo aminay ianao Andriamanitra, hatonga anay tena olona ngeta entan'Andriamanitra, hitady an'Andriamanitra ny fonay sy ny fananay rehetra. Izao fiangonana izao Andriamanitra, fiangonana ho tia hivavaka, mahery mivavaka, hafana fo hivavaka. Halleluia, halleluia. Sarabarakadarakadia, sarabarakadarakadia, sarabaya.
miaraka hitsangana isika izany azo ny toerantsika halleloia dia isorantsika n'Andriamanitra izay fotoana nafahantsika ny vavaka izay a zao tsika dia mpita amin'ny fandarana manaraka dia ny fotoana afahantsika mitondra ny fanatitra ho an'Andriamanitra rehefa mandinika amin'ny baiboly a dia efa tamin'ny andron'i Jesosy Kristy taloha no efa nisy ny fanaovana fanatitra izany na tonga an' Jesosy mipetraka teo akaiky ny fanatazan-drakitra dia nisy an'ilay vehivavy malahelo a tsy nanana izy afa-tsy ny fananany rehetra tao an-tranony ny fananany rehetra zay farafananany tao an-tranony tamin'ny vola iny kely iny nentina tao fanatitra teo amin'ny fanatazan-drakitra dia hoy Jesosy manao hoe raha vehivavy mijanona aloha dia mijanona ilay vehivavy dia hoy Jesosy io vehivavy io ny nanome be indrindra satria ny azy ny farafananany rehetra no natolony an'Andriamanitra dia hoy tompo hoe izy no nanome be indrindra riavanao tian'Andriamanitra mihitsy ianao tena olona mahatoky ohatr'izany fa ny olona tahaka izany ny tahian'Andriamanitra za koa tsy miteny hoe omeo daholo ny fanananao rehetra fa oka tena afoy ho an'Andriamanitra ianao arak'izay hitanao mihitsy hoe zao ny tokony omeko ho an'ny tompo a atonga anao ho tahian'ny tompo saty izany e fa tsy hoe olona kahidy amin'Andriamanitra misy ny olona manko dia ohatra ny marary ny hainy raha manome ho an'Andriamanitra kahidy ho an'Andriamanitra fa ianao a mahafoy zao ho an'ny tompo dia ho tahiana ianao dia isotra ho anao io varavaran'ny lanitra io hidina aminao ny fitahiana mananambiampy halleloia dia niaraka iroso amin'izay fanatarana ny fanatitra izay isika araka ny fanaontsika dia ny ampampifolokarena ny atolotra ho an'ny tompo aloha ety aloha ary vita izay dia hoentina ny fanatitra tatazina ny fanatitra atolotra ho an'ny tompo izany ao anatin'izany dia anao hira fiderana ihany ny dera mandroso arytsika tompo a
Amini fiadanako. androany moa alahady farany amin'ny volana dia araky ny fanaotsia rehefa alahady farany volana dia manao raky dehibe isika. Inona moa ny antony hoentintsika manatanteraka ny trano fiangonana izay atsangatsika any amin'ny faritra milan'izany. Ohatra hoe any amin'ny pasteur Léon zao dia efa nahazo tany dia efa maro ny asa izay natsangana ny mpino izay tonga mivavaka dia mila trano fiangonana izy ireo a. Izany andraindrayntsika hoe anao fiangonana hoentintsika mampivavaka an'ireo olona fa avy aty amintsika ihany ny tambatambatra manao erikerika mahatondradrano hoentsika manatanteraka n'izany ka zao tsika dia hozaraina amintsika ny valopy raky dehibe a hoentintsika manatanteraka ny tranon'Andriamanitra. Ianao ve tsy faly hoe malaza eraky ny tanàna hoe ny any amin'ny pasteur Adolphe fa izy mahavita trano fiangonana ivavaha-mpino sa tsy zany? Dia anatanteraka n'izany ny fizarana valopy raky dehibe zany tsika hoentintsika ary taonjo mandray ny sasany fa nahazy hoentintsika mahatanteraka ny tranon'Andriamanitra zany. Aleo mihira ranga reto groupe de louange reto. Jehovah
be a mandrapatonga mpanompon'andriamanitra asa zany nantehaka mahafan'andriamanitra. Halleloia. Dia manolotra ny araba ho antsika rehetrarehetra toka manalika ty fotoam-pivavahana ity. Dia tsy adino ihany koa nefa ny miarabanareo izay manaraka an'izao fotoam-pivavahana izao any an-tokantrano misy anareo any. Hoy zahay mpanompon'andriamanitra hoe tsy handalo fotsiny anie ty androandroany ity, tsy handalo fotsiny tahaka izany ihany koa ty taona ity. Zay rehetra an'andriamanitra dia andray fahasoavana daholo izy. Ho tanteraka amin'izay mihitsy zany tompoko. Jesosy, Jesosy, dianay, mombanay, mandrakizay, sady zany ve. Alleloia. Ometsika toerany reto mpitarika fiderany reto a, fa isika kosa avy hatrany dia maka baiboly ao amin'ny bokyny Petera voalohany no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Petera voalohany toko fa efatra dia ny andininy faharoa ambin'ny folo sy ny fahatelo ambin'ny folo. Raisy io tenin'Andriamanitra io ho teny spesial ho antsika tsiraray avy isambatan'olona zay manarika ty fotoana ity. Ary ankoatran'io teny io dia mbola maromaro ireo teny zay olazain'Andriamanitra amintsika, ka raha raisitsika izany dia ho hitanao fa Andriamanitra aneo ny fahasoavany lehibe eo amin'ny fiainanao. Amen. Vakina avy hatrany ny voasoratra, samy miaino na samy manaraka tsara. Ry malala, Petera no miteny eto. Ry malala, tiako anareo Petera, ka tsoky hoe malala. Aza gaga no fihizan-toetra mamay zay mahazonareo fitsapatoetra. Aza gaga anareo Petera e, raha mandalo fitsapatoetra mamay dia mamay anareo. Ary asa tao zavatra mahagaga manjo anareo zany. Adiny fahatelo ambin'ny folo. Faraky ny ombonanareo fijaliana amin'ny Kristy. Zany hoe le fitsapatoetra zany zay voalaza hoe mamay dia tena mampijaly. Fa izao faraky ny ombonanareo fijaliana amin'ny Kristy dia mifalia mba hiravoravoanareo indrindra amin'ny fisehoan'ny voninahiny. Mazava aminao ve zany teny zany ry havana? Ry fiangonana toga eto a. Aoko fantatsika rehetra fa ao anatin'izao fanompona ataontsika ho an'Andriamanitra izao no andalovantsika zany atao hoe fihizan-toetra. Andriamanitra mihitsy no mampandalo antsika an'io fihizan-toetra io a eo amin'ny fiainantsika. Miteny an'izany mantsy aho satria misy karazana mpivavaka, karazana kristianina. Rehefa tonga ao amin'i Jesosy izy, rehefa manompo an'Andriamanitra izy, dia mihevitra hoe tsy maintsy lalana feno voninkazo foana no izorana mandra-pandahony an'ity tany ity. Ary ao anatin'izany ihany koa izy dia manantena foana hoe tsy maintsy fiainatsambatsambatra mandrakariva ny fiainany mandritra ny fahavelomana eto ambony ty tany ity. Tsy vitsy kristiana no zany no anatin'ny sainy, zany no anatin'ny eritreriny. Ka rehefa tsy zany no nitranga, rehefa tsy zany no tsapany, dia ina miseho? Tonga dia kivikivy izy. Tonga dia no hitanao hoe ketraketraka amin'ny fony. Ary misy aza dia miala ao amin'ilay fiangonana. Na ihany koa hoe tena miverin-dalana mihitsy. Tena hoe miala tsy manompo an'Andriamanitra intsony fa aleony miverina any amin'ity zao tontolo zao ity. Hoe mitao mitovy ihany, na mivavaka na tsy mivavaka, na manompo an'Andriamanitra na tsy manompo an'Andriamanitra. Ohatrany ny andrasany azy. Ny fihizan-toetra mantsy a, raha nambaran'i Petera teo no jerena, ilay novakitsika teo, dia zavatra tena mamay no mitranga eo amin'ny fiainantsika.
zavatra mampametraka fanontaniana sady mampahagaga. Zao mantsy no fitenin'ny olona sasany azy, hatramin'izay ny vavako tompoko dia lasa tsy mandeha amin'izay lohan'ny intsony ny fiainako. Hatramin'izay ny vavako ohatrany tsy miditra tsara intsony ny vola atao tokantranonay. Hoy sasany hoe hatramin'izay ny vavako ohatrany ny ovabe ny vatoko lasa maditra, lasa tsy mody an-trano, lasa manana fiainana hafahafa, lasa masitsika. Hatramin'izay ny vavako toa lasa tsy afakolana mihitsy aho. Taoriana kely ny tsodrano zao a, zay ny raisiko zavatra hafa mihitsy no nantenaiko omen'Andriamanitra kanjo. Ohatrany zavatra tsy azoko zany, ohatrany zavatra tsy takatra saiko zany mitranga, lasa tsy afaka olana. Ohatrany telaza le olona hoe tsy azoko mihitsy ny fiasan'Andriamanitra na ny fitondran'Andriamanitra. Ry havanao, raha mbola olon'Andriamanitra ianao, raha mbola olon' Jesosy ianao, ary manetaeta ny ho an'Andriamanitra hatramin'ny farany ho tokatrany an-danitra, dia aza adino fa maha olon'Andriamanitra anao izay dia Andriamanitra mihitsy no hampandalo fitsapatoetra na fizantoetra anao. Satria io fitsapatoetra io tsy aviaza koa izy io fa avy amin'Andriamanitra, ary mitsapatoetra antsika izy satria misy zavatra tian'Andriamanitra tongavanao, misy zavatra tian'Andriamanitra hotratrarinao, misy tanjona tsara tian'Andriamanitra hitondrananao ao. Noho izany indrindra ry havana, noho izany indrindra hoy aho amin'ny mampanompon'Andriamanitra, raha ohatra ka efa mandalo fitsapatoetra ianao ankehitriny, hitanao sy tsapanao fa tena mahamay le izy, tena mampijaly le izy, dia tsotra ny fanentanana anentanako antsika rehetra, mila miaritra ianao. Amen. Ianao mafy be le izy fa miaritra eo ihany ianao e, miaritra eo ihany ianao, ary mila maharitra hatramin'ny farany ianao. Zany mantsy a, fa rehefa miaritra ianao, rehefa maharitra hatramin'ny farany ianao, manoloana ilay fitsapatoetra azo lazana hoe mamay dia mamay, mafy dia mafy, dia tsy maintsy anehoan'Andriamanitra voninany ianao aoriana kely ao. Tsy maintsy anehoan'Andriamanitra voninany ianao. Ahoana hoy Petera? Hoy izy, Petera voalohany, le novakitsika teo hoe toko fahavatra dia 12, aza ry malala, aza gaga ianareo ny amin'ny fitsapatoetra na fizantoetra mamay dia mamay mahazo anareo. Aza gaga ny amin'izany anareo. Fa arakaraka ny ombony anareo fijaliana ho Petera ao amin'ny Kristy Jesosy dia mifalia, miravoravo mba ahafahan'Andriamanitra maneho ny voninany eo aminareo. Androany zany dia ambarako amin'ny mpasahina eto mason'Andriamanitra eo masonareo, fa zay rehetra vonina hitoetra tsara, hitoetra hatramin'ny farany, tsy emotra, tsy verin-dalana, na dia mamay aza fitsapatoetra mahazo azy, ambarako amin'ny mpasahina eo mason'Andriamanitra fa ahita ny voninahitr'Andriamanitra ny olo izany, ahita ny voninahitr'Andriamanitra ny olo izany. Asoteka mafy dia mafy, Jesosy, Jesosy mahery, mahagaga, tsy miova, omaly, anio, mandrakizay, sa tsy zany ve? Andao mbola ratsika teka ho an'Andriamanitra izany teny izany. Eno eke reto tantarako aminareo reto hoe fa hitantarana
olon'Andriamanitra zay tsy maintsy nampandalovan'Andriamanitra fitsapatoetra ao mba ho lesina ho antsika, mba ho fitaratra ho antsika ny fiafaran'ny fiainana. Tsy izy zany fa Abrahama. I Abrahama lehilahy zay tena nanompo an'Andriamanitra tamin'ny fony rehetra. Avy any an-danitra mihitsy Andriamanitra no nahita fa izany tokoa io lehilahy tao hoe i Abrahama io. Tao anatin'izany fampona nataon'i Abrahama izany dia nasehony fa lehilahy tena matoky an'Andriamanitra izy, lehilahy tena manam-pinoana be mihitsy izy, lehilahy tena mpakatò ny tenin'Andriamanitra izy. Ary taminy dia tsy navelany hoe ho sarotra aminy ny makatò zay lazain'Andriamanitra, fa tena nakatoaviny daholo. Ao amin'ny Genesis 12 zao, antoka vakitsika ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fadimy. Genesis 12 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fadimy. Dia fitiniko vetivety aloha le tantara. Ndray mandeha niseho tamin'ny Abrahama Andriamanitra ary niteny taminy, i Abrahama, hitako fa tena lehilahy manompo ahy amin'ny fonao rehetra mihitsy ianao. Hitako fa lehilahy tena matoky ahy ianao. Hitako fa lehilahy tena manam-pinoana ianao. Ary hitako fa lehilahy tena mpakatò ahy ianao. Ry havanao, zany toetra natoem-panahy nananan'i Abrahama izany a, tian'Andriamanitra mba ho toetra sy toem-panahintsika fiangonana ato amin'ity refi androndra kely ity. Amen. Isika raha manompo an'Andriamanitra aza manao sarotsarom-panompona hoe manompo an'Andriamanitra amin'ny endrika ivelany fotsiny, na manompo an'Andriamanitra amin'ny fombafomba na fahazarana fotsiny, fa rehefa manompo an'Andriamanitra ianao, ka nompo azy amin'ny fonao manontolo, tena asehoan'Andriamanitra isan'andro san'andro fa olona matoky azy ianao. Misatra fahafa manahirana mitranga, fa ianao dia mitoetra ho matoky azy, mitoetra ho matoky an'Andriamanitra, mitoetra ho lehilahy ho vehivavy manana finoana an'Andriamanitra mandrakariva. Ary indrindra fa zay ny tena anisan'ny lehibe eo mason'Andriamanitra, ka hitoetra olon'Andriamanitra tena makatò an'Andriamanitra ianao. Tsy izay hoe mifanaraka amin'ny saina maneritreritra ihany akory no amin'ireo tenin'Andriamanitra no akatoavinao, fa rehefa miteny Andriamanitra dia ekeo izay lazaina. Zany zany mitoetra ny olona toem-panahin'ny olona tian'Andriamanitra ho hita mandra-pandaony anty-tany ity. Ary Abrahama nanana an'izany. Enao tsara eny ny tantara fa toizako rehefa mitinana. Dia mandeha hoy Andriamanitra tamin'ny Abrahama, miala eto amin'ny taninao ianao, miala amin'ireo havanao ianao, dia andao hoentiko any amin'ilay toerana zay ho asehoko anao ianao. Dia olonao zany a noho i Abrahama zay nanompo an'Andriamanitra tamin'ny fony rehetra, natoky an'Andriamanitra, nanam-pinoana, mpakatò an'Andriamanitra, dia sanatry tamin'ny andahy. Fa tonga dia pare avy hatrany izy, satria ianao no amin'ny teny Andriamanitra dia ikeko ny teninao. Tsy manolo bato mafana mihitsy ianao, fa maneho fahatsarana mandrakariva eo amin'ny fiainako ianao. Izy tamin'ny hoe efa 5 taona, raisaratsay zany hoe lehilahy lehibe efa 5 taona. Tamin'izany no nandranesan'ny fihaovany an-danitra hoe miala eto amin'ny taninao sy ny tanin'ny havanao, dia andao ianao mandeha ho any amin'ilay toerana zay ho asehoko anao. Inoko tamin'izany fa nandatsalatsy azy ny fianakaviana, iny ty adalanao ry Abrahama. Lehilahy lehibe tahaka anao zao ve no anapa-kevitra hoe andao ny taninao, andao ny havanao, andeha hoany amin'ny toerana izay tsy fantatrao, aiza moa zany toerana lehanao zany? Tsy mbola fantatro fa hoy Andriamanitra hoe zay hitarika anao any. Adala! Fa maninona? Latsalatsaka ampantena ny tsy nijanona, tevateva nataon'ny olona, fa tsy nionjina mihitsy Abrahama.
manompa an'Andriamanitra amin'ny foky rehetra ao, matoky an'Andriamanitra ao, mana finoana an'Andriamanitra ao, ary zao lehilahy zao dia lehilahy mpakatoan'Andriamanitra, ka rehefa niteny izy dia vonina ozy izy. Amen. Andao nge vakitsika voasoratra Genesis 12:1. Arao Jehovah tamin'ny Abrahama, mandeha ihany miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranon'rainao akany amin'ny tany izay asiako anao, dia tonga anao ho firenena lehibe ao, sady hitahianao sy alehibe ny anaranao, ary ho fitahiana tokoa ianao, ary hita izay manisy soanao ao, falozina izay malozina anao, ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambony tany. 4, arao tsara. Dia nandeha Abrahama arak'izay efa nolazainy Jehovah taminy, ary Lota komba niaraka taminy, ary efa 570 taona Abrahama raha niala tao Harana izy. Ary Abrahama nitondra ny Sarai vadiny sy Lota zanadralany mba amin'ny fananan'izy rehetra izay efa nohariny sy ny olona izay efa azony tao Harana, dia niainga izy ireo ankany amin'ny tany Kanana, ka tonga tany amin'ny tany Kanana izy. Halleluja. Tantarako aminareo daholo zany tratraitra zany aloha melohany tena ilazako aminareo hoe mikasika ny amin'ilay fitsapatoetra izay nampandalovan'Andriamanitra azy. Zay zany momba n'io Abrahama io. Dia vokatra zany toetra teo nananany zany dia notahian'Andriamanitra be mihitsy izy, nambinin'Andriamanitra be mihitsy izy. Riavanao, za dia milaza aminareo mampanopin'Andriamanitra fa raha tena manompo an'Andriamanitra ianao ka tsy tian'Andriamanitra be ny toetra anao, tian'Andriamanitra be ny toe-pananao, ho tahina ianao, tena ho ambinina ianao, ho tanteraka amin'izay mino zany, ho tanteraka amin'izay mino zany. Amen. Dia ankoatra zany rehetra zany no le toetra sy le toe-panahy tena nafinaritra an'Andriamanitra loatra tamin'ny Abrahama, dia izao nanapa-kevitr'Andriamanitra fa hanome zanak'azy, hanome taranaka, ary tena no tanteran'Andriamanitra le izy tany amin'ny 100 taonan'ny Abrahama, fa 90 taona Sara vadiny. Zany hoe tany amin'ilay taona amin'ny maha-olombelona ny olombelona dia hoe impossible, tsisy azo antena n'intsony, fa dia efa antitra ny teny. Tamin'izany no nasehoan'Andriamanitra hoe iza moa ao izay Andriamanitra ivavahanao sy tomponao, moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko atao va. Impossible amin'ny maha-olombelona hoe 100 taona ianao, Sara efa 90 taona, efa nitsajazy, impossible zany. Fa zao Andriamanitra no miasa, zao Andriamanitra no mihetsika, tsy misy masakana, tsy misy matohatra. Dia nomeny Andriamanitra taranaka Abrahama. Romana 4:5 no mitantara zany. Hoy ny Baiboly hoe efa tsy nisy nanantena intsony, fa i Abrahama mbola nanantena, fa ny Andriamanitra tsy mavadika aminy, Andriamanitra tsy mamandainga aminy, ka tamin'ny fotoana anankiray nazo taranaka izy. Halleluja. Fa izao na dia teo asa ny toetra sy toe-panahy tena hoe nafinaritra an'Andriamanitra ary nahazahoan'ny Abrahama prima avy any an-danitra, dia ity mbola nitsapain'Andriamanitra toetra foana izy, mbola zan'Andriamanitra toetra foana izy. Zay nge matoka Petera niteny hoe ore olona, ore malalo, azagagy anareo ny amin'ny fitsapatoetra mamay dia mamay, mahazo anareo fitsapatoetra. Asa miteniteny foana ianareo hoe hatramin'izay nivavahanay dia tsy mandeha amin'izay alohan'ny intsony ny fiainanay, niova be ny toetra mivadiko, niova be ny fidiram-bolanay, lasa be olana izahay, tahorina an-tsodrano, nanantena fahasoavam-be, miraradraraka izay, kajo mampametraka fantaniana zava-misy iainanay ankehitriny. Aza manao izany ianareo Petera, aza manao izany, fa izao zavatra andalovanareo zao ho Petera no antsoina hoe fitsapatoetra, ary amin'ny mampivavaka anareo, amin'ny maha-olon'Andriamanitra anareo, dia tsy maintsy mandalo fitsapatoetra foana ianareo. Manamarina izany tantaran'i Abrahama, nampandalovan'Andriamanitra fitsapatoetra izy, ary fitsapatoetra
ny tondran'Andriamanitra ny Abrahama dia tena ejana zao no voalaza ny baiboly. Rehefa lehibebe ny zanany tapoka be tsy napozy, zavatra tsy noeritreretin'ny Abrahama mihitsy hoy Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Le Abrahama, eny ray eo, eny tompo eo, hitako ianao izy fa tena tia manompo ahy amin'ny fonao rehetra, matoky ahy, tena manam-pinoana, ary lehilahy tena mankatoa ahy. Fa izao ry Abrahama, mbola misy zavatra angatako aminao ity. Zay le fitsapatoetra. Mbola misy zavatra angatako aminao ity. Ome ho any zanakao lay latokanao, io izy io, le tena tianao. Satria hitan'ny Abrahama hoe tena tiany io zanany io. Ome ho ahy io. Atao fanatitra, atao sorona, any amin'ny tendrombohitry Moria, fa hoentiko any ianao. Ejany zany a, mafy zany a, fa nandinika kely Abrahama. Dia hoy izy, iza moa aho no andahan'Andriamanitra, iza moa aho no hitsivalana ny amin'ny fitondran'Andriamanitra sy ny fitantanan'Andriamanitra. Andriamanitra, miolika tao anatrianao aho, miankoka tao anatrianao aho, ekeko fangatanao. Tena tsony le zanany lahy, anaka, andoantsika ho any an-tendrombohitra hivavaka. Dia faly be mihitsy le zanany, eny kiaka eo, andehitsika. Dia lasa izy mianaka nakany amin'ilay tendrombohitra atao hoe Moria, mba hivavaka. Zay ny fomba fiteniny moa. Dia rehefa tonga tany izy, dia namboarina ny altara. Dia vita ny altara, dia ho ilay zanany lahy, kiaka eo, io ny altara, io ny kitay, io ny afo, ity ny antsa. Fa aiza moa izay fanatitra ho ataontsika? Aiza? Inona ilay fanatitra ataontsika eto? Tena inoko ry hava fa tena nangorangoraka fony Abrahama tamin'izany. Nangorangoraka tena eny mihitsy hoe mafy, tena mafy ty zavatra tsy maintsy andalovako ity, nefa atahoana satria Andriamanitra no miteny. Dia avy hatrany tonga dia nisamboriny ilay zanany, dia nifatorany, dia napetraka teo ambonin'ny lay altara. Inoko fa tena niantsoantso ilay zanany, kiako, ity ataonao, kiako, fa ataonao inona? Vao may nangorangoraka amin'ny fony tamin'izany, dia nalain'ilay antsy, mivavaka Abrahama. Izy nanatsotra ny tanany indrindra, niantsoantso avy any an-danitra ilay anjelin'Andriamanitra. Ry Abrahama, aza maniditra ny tananao amin'ilay tokanao. Hitako maromarina fa ty an-danitra, fa lehilahy matahotra an'Andriamanitra ianao, ka tsy narovanao tamiko ny latokanao, fa nomenao ahy araka ny nangatako taminao. Dia nanginy Abrahama, dia nierika izy. Io tsy lavitra azy, nisy ondrilahy voasangasitro ny kritrala, voafatry ny kritrala ny tandrona. Dia ino no nalain'ny Abrahama nafatotra, dia napetraka teo ambonin'ilay altara. Tatak'izany ny fitsapatoetra nandalovan'ny Abrahama. Ary tsy maintsy mandalo fitsapatoetra isika ry havana malala, raha tiantsika ny anehoan'Andriamanitra ny voninahiny. Zay mihitsy tika ny tenina tao amin'ny Petera hoe aza gaga ianareo ry fiangonana. Raha mandalo fitsapatoetra mamay dia mamay ianareo, ary hainareo hoe tena mijaly ianareo ankehitriny, mieritreritra ny zava-misy sy ny zavatra mitranga. Fa zao ny teniko aminareo Petera, arakaraka ny iombonanareo fijaliana amin'ny Kristy dia mifalia, miravoravo, fa eo indrindra no tsy maintsy anehoan'Andriamanitra ny voninahiny aminareo. Dia inona ny tranga tamin'ny Abrahama? Tantarain'ny baiboly atao amin'ny Genesis 2:20, manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faha-20, fa ny teny vakiantsika manomboka amin'ny andininy faha-15. Zao ny voasoratra. Dia niantso an'i Abrahama fandroany tany an-danitra ilay anjelin'i Jehovah, ka nanao hoe ny tenako no ny anianako Jehovah, satria nanao izany zavatra izany ianao ka tsy niaro ny zanakao, lay tokanao, dia hitahianao tokoa aho, ary amaro dia maro ny taranakao, ho tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra sy ho tahaka ny fasika izay namoron-dranomasina.
ary ny taranakao azo vavady ny fahavalony, ary amin'ny taranakao no hitahina ny firenena ambony tany satria nanaiky ny tenika anao. Karazana fahasoavana no napana tenan'Andriamanitra omena ny Abrahama taoriana ny fitsapatoetra na ny fizatoetra mamay zay nitondran'Andriamanitra azy. Voalohany dia ho tahiko anao ry Abrahama, ho ataoko marobe tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra ny taranakao, ary ataoko marobe tahaka ny fasika zay namoron-dranomasina ihany koa ny taranakao. Ray zay. Faharoa, ny taranakao azo ny vavady ny fahavalony. Zany hoe ho tafiditra amin'ilay vavady ny fahavalo ny taranakao. Dika dia hoe tsy maintsy mandresy fahavalo ny taranakao. Amen. Fahatelo, amin'ny alalan'ny taranakao ny hotondrako fitahina ho an'ny olona rehetra eto ambony tany. Halleloja. Nataon'Andriamanitra fitahina ho an'ny hafa izy. Amen. Zany rehetra zany no fianehoan'Andriamanitra voninahiny lehibe nataony teo amin'ny Abrahama rehefa niaritra izy, ary rehefa naharitra nanoloana ny fitsapatoetra zay nampandalovan'Andriamanitra ny fiainany. Halleloja. Andeo hiteka mafy an'Andriamanitra isika. Raha mbola misy mafina zany dia ataovy ihany. Jesosy, Jesosy, tia anay, momba anay, mandrakizay, sa tsy zany ve? Torotovy amin'izany ihany koa ny tantaran'i Davida. Davida, hoy ny Baiboly hoe nosoran'Andriamanitra ho mpanjaka an'Israely. Tena hoe nosoran'Andriamanitra. Andriamanitra mihitsy no nanositra azy ho mpanjaka an'Israely. Dia fitiako aminareo ny tantara. Dia mandeha tonga tao amin'ny Samoela ny filazana avy any an-danitra hoe makanesa ianao any amin'ilay raim-pianakaviana atao hoe Jese. Fa ao amin'izay naterany no misy lehilahy ho sorako ho mpanjaka an'Israely. Dia lasa Samoela niaraka tamin'ilay tandroka misy diloilo. Dia rehefa niona tamin'i Jese izy, dia zao ny teniny ato amin'ny naterakao, andriamatoa Jese no misy lehilahy efa voatelin'Andriamanitra mpanjaka an'Israely. Avoay zany lehilahy zany. Dia avy hatrany Jese tao an-tsainy dia hoe ngama zay lehilahy matoa. Dia natsoina aika ny zanala matoa, Eliab, Eliab avy. Tonga avy any Eliab na i Samoely ary rehefa nahita ny Eliab tonga dia resy lahatry tino izy satria lava tsanganana, vavety tena costaud tsara, nindrika mambika ihany koa mba nanana izy. Fa saingy izao hoy Andriamanitra, tsy io mihitsy no izy. Ianao, ianareo mitsara arak'izay miseho, arak'izay tamin'ny masonareo, fa tsy matak'izany aho i Andriamanitra, fa mijery ny ao am-po aho, mitsara arak'izay am-pon'ny olona. Entre parenthèse, isika manompo an'Andriamanitra io, zao no anentanako anareo, Andriamanitra tompoko dia mitsara arak'izay am-pon'ny olona, tsy arak'izay miseho na izay mitranga eo amin'ny fiainanao, fa arak'izay am-ponao. Noho izany tsara ataovy madio foana amin'ny fonao, ataovy tena mifanaraka amin'Andriamanitra foana amin'ny fonao, na eto am-piangonana na an-kariary na an-takonana. Amen. Dia rehefa nilavin'Andriamanitra dia ondray Jese, allo avoakako ilay manaraka. Dia navoaka indray Abinadaba, fa mbola nilavin'Andriamanitra ihany. Tsy no izy. Navoaka dia manaraka Sama no anarana, fa mbola nilavin'Andriamanitra, tsy no izy. Na avoaka daholo ny zanaky Jese 7 mirahalahy, fa mbola nilaza Andriamanitra tsy ao amin'ireo mihitsy no izy. Tena verevitra Samoela, ahoana ary zany. Mazava be amiko mihitsy ny teny nomen'Andriamanitra hoe ato amin'ity taranaka ity lehilahy ity no misy lehilahy mendrika ho sorana mpanjaka, kanefa
ny zanany fitolahy efa na seho teo masoko daholo fa mbola fandavana nataon'Andriamanitra ahoana ry zany. Farany nametraka fantaniana Samoely, Andriamatoa Jese tapotra treo vany zanak'olahy. Dia ho Jese mbola misy fahalalahany, zany fahalalah zany mbola boay kely, mbola tsy matsotra, miandro Andriamanosy no ataony ihany. Tena mbola kely izay natoka tsy natsoko teto. Zany ve dia ho mpanjaka? Mbola boay kely tsy matsotra, mbola milalao kapisily angambany na milalao kanety angambany. Seko izay mety fomba fitenin'i Jese tao. Dia hoy Andriamanitra, atsoa zany tovolahy kely zany, zany boay kely zany, fa tsy hinana ianareo raha tsy tonga eto izy. Dia natsoana avany. Diny Davida miverina avany. Mbola misy mofoka feno bozabozaka na ny volony na ny tenany, satria any an-tsaha, any anaty ala. Dia hoy Andriamanitra, ino izy? Osoroa io ilay lehilahy araka ny foko, hitako fa hanao sitrapoko rehetra. Dia nosorana Davida, nosorana ho mpanjakan'Israely izy. Dia bravo be, mikasy any amin'ny fiainana. Fa izao tsy nangina fotsiny teo Andriamanitra, fa tahaka izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama ihany koa no nataon'Andriamanitra tamin'ny Davida. Satria olon'Andriamanitra Davida, voaositr'Andriamanitra ho mpanjakan'Israely Davida, dia tsy maintsy ampandalovana fitsapan-toetra, ampandalovana fijan-toetra. Zay nge ilay fanazavana ny Petera. Zay matoka Petera namoaka teny. Mazava nke teny Petera, aza gaga ianareo noho ny fijan-toetra mamay zay mahazonareo fitsapan-toetra. Aza miteniteny foana ianareo, aza rehefa lavitra ny sainareo hoe fa ahoana e, inona marina ny teny hevitr'Andriamanitra e, za tahorina tsodrano na natena zavatra mipoapoaka be mihitsy, kanefa dia zao iara-mahita, iara-malala izao. Ny antony ivavako satria manantena aho fa hanao zavatra be toy izao Andriamanitra, hanao zavatra goavana toy izao Andriamanitra, kanefa zao iara-mahita, iara-malala zao. Aza gaga anareo Petera, aza gaga e. Dia io aza atao zavatra magaga manjoa anareo zany. Fa izao hoy Petera, aoka hifaly anareo, aoka hiravoravo anareo, fa matoy anareo ampandalovon'Andriamanitra fitsapan-toetra, joela aneho ny vonany aminareo Andriamanitra. Io voasoratra io e. Halleloia, halleloia. Ka ny mety amintsika zany rehefa mandalo fitsapan-toetra, fijan-toetra, dia ny miaritra. Eninao mitsy hoe tena enjany zany fa miaritra ianao, miaritra foana ianao. Mety latsa-dranomasy ianao, mety ho tomany ianao, fa aoka hiaritra ianao. Satria avy amin'Andriamanitra ilay izy ka. Andriamanitra tsy mananao foana, fa manao zavatra ho amin'ny sitrapony izy, manao zavatra ho amin'ny tanjony izy. Dia fanampy izay mila maharitra ianao. Ny andro ianao androany mbola fitsapan-toetra mamay, ny apitso mbola fitsapan-toetra mamay, tapitra ny herinandro mbola fitsapan-toetra mamay, tapitra ny ray volana mbola fitsapan-toetra mamay. Asa fa mananika volana maromaro mbola fitsapan-toetra mamay foana. Mila maharitra ianao. Tandremo ny miala ao anaty fiangonana, tandremo ny miala amin'Andriamanitra ka miverina any amin'ity zao tontolo zao ity indray. Tandremo daholo zany rehetrarehetra zany. Mila miaritra ianao, mila maharitra ianao. Dia iny nantraka tamin'ny Davida, tsara ny fiafaran'ny fiainana. Tamin'ny fotoana nitsapana toetra azy aloha, dia tena mahay molotra, tsy manan-kambara, tsy manan-kolazay, fa dia hoe miaritra ary manana faretana. Fa rehefa vita fitsapan-toetra, nasehoan'Andriamanitra tamin'izay ny voninany, teo Davida vao nijoro vavolombelony. Zao ny témoignage-ny Davida. Arao tsara eo amin'ny Salamo fa 9:20 dia 9:10 aloha. Fa efa nizaha toetra anay ianao Andriamanitra ô. Zay, efa nizaha toetra anay ianao. Dia ho voasoratra io ny zavatra nitranga. Efa nanadio anay ianao tahaka fanadio volafotsy amin'ny mena. Volafotsy
raha tiana mangirangirana dia io ny fitaovana ampiasaina zany memy zany fa tsy mbola haiko moa zany diovina amin'ny alalany memy dia io ndray ny tioeny efa napitrana tamin'ny fandrika ianao zany hoe tatakany ahoana moa zany olona voafandrika misy vorona voafandrika misy bibidia voafandrika tsy antena ny velona intsony zany raha vorona voafandrika na bibidia fihinana voafandrika dia fa azo antoka fa afaka andro vitsivitsy tsy maintsy any apatana na any ambilany zany tsy antena ny velona intsony tahaka izany mihitsy fahatsapahany Davida ny zavatra nitranga tao amin'ny fiainana rehefa nozana toetra izy efa nanisy eta mavetsatra teo ambalanay ianao zany hoe tahaka an'ireny olona na matorana gony feny fasika ireny ny tehezana ny andilany valahana manahoana hoe fasika amina gony feny fasika 50 kilao ohatra no afato amin'ny tenanao dia iny lanjanao mandeha tsy mora nge zany resana izy ka dia resana fa tsy mora zany ejany zany tataka izany ny fahatsapahany Davida ny zavatra tranga tao amin'ny fiainana nandeha namaky ny afo izahay nampandeha ny olona nitsika lohanay ianao tahaka andreny hoe tsy voalonao ny volako miondrika anao aingana miondrika aloha nitongotra ataoko ambonin'ny lohanao eto enjana nge raha ataon'ny olona zany ianao enjany zany fa dia lozany inona no iaran'izany rehetrarehetra zany kanefa dia afa amin'Andriamanitra daholo zany rehetrarehetra zany zay le fitsapahatoetra mahamay zay le fijaliana teraka fitsapahatoetra fa raha miaritra ianao raha maharitra ianao ilay nambarako teo araka tempetera any tsy maintsy anehoan'ny voninahiny ianao dia tamin'ny farany indrindra zao ny vaovao mahafaly nentin'i Davida Salamo 5:12 fa nitondra anay nivoaka ho amin'ny fitahiana mahatrerika ianao amen fa nitondra anay ho amin'ny fitahiana mahatrerika nampiasa vocabulaire tena faratapony ilazana tsara indrindra izy nitondra anay tamin'ny fitahiana mahatrerika ianao riavanao soratana tamintsika zany tantara zany nambara tamintsika ny tantaran'i Abrahama sy Davida mba hahafantarantsika fa tahaka izany ihany koa ny lalana hitondran'Andriamanitra antsika amin'izao tsika manompo an'Andriamanitra izao tsy maintsy misy fitsapahatoetra ary mamay dia mamay fitsapahatoetra io mampijaly ranomarina fitsapahatoetra io fa saingy rehefa miaritra ianao rehefa maharitra ianao tsy maintsy ahita ny voninahiny koa amin'ny anaran'i Jesosy ambarako ampasahina androany amin'ny anaran'i Jesosy zay rehetra miaritra maharitra mahalona fizahatoetra ahita ny voninahitr'Andriamanitra ianao ho tanteraka aminao zay mino anay zany asiteka faran'izay mafy halleloia ry fiangonanao isika rehetrarehetra io anga ka olona sarobidy amin'Andriamanitra sao dia adininao olona sarobidy amin'Andriamanitra isika satria ny rano Jesosy zanany mihitsy no efa nentin'Andriamanitra ny fidianana antsika ny esorina teo an-tanàn-devoly mba hoe ho an-tanan'Andriamanitra ny rano Jesosy zanana an'Andriamanitra daholo isika rehetrarehetra io na dia eo ary ny etako hoe tsy fahatanterahana misy aminao ny toetra na ny toepanahy hita hoe tsy dia tsara fa zao ny azadino efa eo an-tanan'Andriamanitra ianao sarobidy amin'Andriamanitra ianao any amin'ny bokin'ny Isaia toko fa 7:7 azy dia misy teny tahaka izao 5:10 Isaia toko fa 7:7 5:10 hoy ny voasoratra mety manadino zanona momba ny vehivavy ka tsy hamindra fo amin'ny zanaka nalaoko ny kibony dia hoy Andriamanitra eny mety manadino ihany izy fa izao kosa tsy mba manadino anareo rehetrarehetra tsy mba adinon'Andriamanitra ianao dia voly no manengelana ny saina sy ny eritreritra ao miabanganao hoe ory madama aza mieritreritra zavatra tsara intsony ao fa efa nanadinanao nge Andriamanitra
nga tsy efa hitan'Andriamanitra ilay adalàna nataonao tamin'ny herinandro na tamin'ny tapabolana, efa dinin'Andriamanitra ianao. Zao miprofo dia voly miampanga izany fa zay voasoratra dia marina, tsy miova, tsy mba manadino anao Andriamanitra. No Jesosy Kristy maty teo ambony hazo fijaliana, ary ny tolon'ilay teny aza dia hoe hidro 20, hidro efa vitako, vitan'Andriamanitra tombo-kase, eo am-pelatanan'Andriamanitra ianao. Vita tombo-kase hoe efa azy ianao, tsy misy fivana intsony, efa n'Andriamanitra ianao, efa n'Andriamanitra ianao. Amen. Ary ato amin'ny boky Jeremiasa toko 7:20, 9:20 dia zao ndray mbola voasoratra fa izao mahalala ny hevitra heverako anareo ho Jehovah, dia hevitra atonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farana. Mana hevitra heverantsika eo Andriamanitra io. Halleluja. Tsy afaka hitantara zavatra betsaka aminareo fa raha zavatra efa niainako dia tena resy lahatra ary tsy mitsatra ny miondrika eo anatrehan'Andriamanitra mandrakariva rehefa misaintsaina ny zavatra nandalovako tamin'izany andro izany. Za mieritreritra hoe ndrisy zao ve fefaran'ny fiainako, ay Andriamanitra ity efa nandray an-tananary tsy namotsitra mihitsy, dia mihevitra foana izy tateoriana voatsapako hoe misaotra Andriamanitra, ay ianao ny hevitra, ay ianao ny tantana, ay ianao mana programa tsara ny amiko, misaotra anao aho, dia miondrika eo natrehan'Andriamanitra. Tahaka izany mitonan'Andriamanitra antsika rehetra eto, tsy andalo fotsiny ane ty taona 2022 ity. Amin'ny anaran'i Jesosy ahita voninahitr'Andriamanitra ianao, ahita voninahitr'Andriamanitra ianao. Andao mbola hiteka mafy dia mafy. Jesosy tia anay, momba anay mandrakizay, sa tsy zany ve? Halleluja. Zao ary mety amintsika zany zao dia andao hanao vavaka, teny vavaka hisaotra an'Andriamanitra, ary mbola namafy amin'Andriamanitra hoe Tompo, ho tonga tahaka ny Abrahama, ho tonga tahaka ny Davida foana, tsy emotra, tsy ala aminao mihitsy, na dia ataonao mandalo fitsapatoetra mamay azy, satria fantako ankehitriny ny marina, ianao tsy mandainga fa tsy maintsy ahita ny voninahitra aho. Ary raha mandinika antsika amin'ny tontolo ity dia ahita ny voninahitr'Andriamanitra ianao hoe tanteraka aminareo zany. Amen. Andao ary ipepetrana iantsika, tena hivavaka be. Raha azonao atao ary ny vavaka mandoa-danitra, zany hoe tena manakoako ny famohanao feo io natrehan'Andriamanitra, maneho fisaorana sady maneho fanamafisana falorantena amin'Andriamanitra, dia ataovy izany. Raha hitsangana moa anao dia mitsangana mihitsy. Raha andohalika mandoly, ndao hivavaka daholontsika tompoko. Samy mivavaka izy. Mivavaha atavy amin'ny fonao rehetra ny vavaka, atavy amin'ny fonao rehetra ny vavaka, miaraka amintsika ny tompo androany, momba antsika ny tompo androany. Halleluja. Misaotra anao Andriamanitra ny amin'ny teninao izay nampitondranao ahy mpanomponao tamin'ity andro androany ity. Nampahery ny fiangonanao ianao, nampafantatra azy ny tokony fiainana, tokony toetrana, tokony ho toe-panahiny ianao. Misaotra Andriamanitra. Samy mivavaka araka izany fanentanana ataoko izany tsika rehetra. Samy mivavaka amin'ny fony manontolo isika. Tsara Andriamanitra, mpanao tsara Andriamanitra. Alleluia. Amen.
Amen, 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 amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sotam, sotam, sotatum. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, 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 amen. Anao zahay fiangonana manaraka ty fotoam-pivavahana ity. Anao zahay rehetrarehetra Andriamanitra. Indro ny tananao mitsotra aminay, mitantana anay, ka hivoaka mpandresy izahay. Malona zao fitsapatoetra, mamay dia mamay, mahazo anay izao. Halleluja, 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 halleluja. Amen. Amen, 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 amen. Dia mangina daholo tsika rehetra. Angatako ianao ametra-tanana ho fonao fa hivavaka ho anao aho. Andriamanitro, hitanao reto fiangonany reto. Tsy miafina aminao ny lasany, ny ankehitriny, ary ny hoaviny ihany koa. Miangatako aminao ray amin'ny anaran'i Jesosy. Omeo famindrapo izay rehetra. Omeo famindrapo izay rehetra. Ary manoloana izao fitsapatoetra izay efa hitondranao anay izao. Ampahirezo zahay Tompo. Amafiso amin'ny alalan'ny herin'ny fanenao masina ny teninao izay netiko teo, mba tena hiaritra izahay, ary haharitra izahay, tsy vadika aminao Andriamanitra, fa ho tonga tahaka an'i Abrahama, ho tonga tahaka an'i Davida. Ary ataovy tena manana finoana be mihitsy izahay, fa ahita ny fiaon'ny voninahitra ao atoato. Misaotra Andriamanitra fa ho ataonao zany. Akipihany masika. Irantsika manao le raha hoe ny foko ry mpamonjy. Akipi masinao anatin'izany. Ary ataovy amin'ny fonao manontolo mihitsy le hira. Akipi masinao ny foko ry mpamonjy. Hallelujah. Sami mira mafy tompoko. Vertsika fandrony zay andiny voalohany zay ny foko ry mpamonjy. Foko ry mpamonjy maketa entana maniry lalantava tsy afaka ho apoko. Afaka ho apoko ny fanirinana one noreny foko olava. Misaotra anao Andriamanitra
mame voninahitra anao amin'ny anaran'i Jesosy aho fa ianao no ilay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay ko ankehitriny mitondra andreto fiangonanao reto aho ary manolotra azy rehetra hoe ho tananao Andriamanitra manoloana ny fitsapan-toetra mamay zay fantondranao azy dia mampahery azy amin'ny fanenao masina mba hiaritra sy haharitra ary mampahery azy ny fanenao masina fa anio ny voninany amin'ny retolondetanao aoriana kely ao tompo ho tonga tahaka Davida hijoro vavolombelona izy ireo fa namoaka azy ireo ho amin'ny fitahina matretrika ianao ho tanteraka amin'izay mino zany tompo ka dia misaotra anao aho amin'ny anaran'i Jesosy amen teka mafy ho tompo isika alleluia andaonao hirana kiray petsakana aloha isika tena hitotorebika amin'ny voninahitra n'Andriamanitra alefa azy halleluia hampandalo ny fahatsarany amintsika ray rehetrarehetra ne Jesosy eo dia tsy tahaka ny diranao teto ny voanao androany fa ody amin'ny fifaliantsika tsara foana na 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 na
Samy makatoerany tompoko. Dia takizao zany ny filazana izay apetraka amintsika fiangonana. Ny fotoanantsika mikasika ny amin'ny fiaramiambina dia aza atao ambany zavatra na ataon'ny zavatra maivana. Eno tsara nge ty tantarako aminareo ty e, ny fiaramiambina ny famonjenan'izany no anisany sitrapon'Andriamanitra natao iaina ny olon'Andriamanitra rehetra velona eto ambonin'ny tany. Tsy azontsika kristianina natao zavatra maivana, natao amban-javatra ny fiaramiangona. Na inona mitranga, na inona miseho, ohatra hoe ratsy zao ny toetrandro tamin'ny herinandro ambony iny, tokony sarobidy aminao foana ny fiaramiangona, tokony mafesa-danja aminao foana ny fiaramiangona. Eno tsara nge ty fanazavana etiko ity e. Ndre mandeha zao ny teniny nataon'i Jesosy, tsy izay rehetra manao amiko hoe tomboko no hiditra fanjakany lanitra. Tsy hoe manao aho ho tompoko ianareo dia ekena mahazo miditra fanjakany lanitra. Ary ity ihany koa Jesosy mety teny ianareo hoe efa namoaka demonia tamin'ny anarako, tamin'ny anaranao zahay, efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao zahay, efa naminany tamin'ny anaranao zahay. Tsy misy maharatsy an'izany. Tokony ho ataontsika mihitsy zany, tokony ho fiainantsika mihitsy zany e, raha mbola velo eto ambony tany. Kanefa ny fanaovanao an'izany tsy milaza fa ianao dia mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mampieritreritra fa zao kosa nefa voalaza ny bokin'ny Hebreo 10:20 fa ianareo aza mahafono fiaramiangona tahaka ny fanaon'ny olona sasany. Oka ianareo ifanentana, oka ianareo ifananatra, oka ianareo ifampitaona, satria efa tombotra ny andro, efa kaiky ny fotoana hiaviany tomponareo. Zany hoe le famonjena fiaramiangona zany a tena sitrapon'Andriamanitra, entin'Andriamanitra manomana fiainantsika ho amin'ny fitsenana azy rehefa tonga amin'ny fotoana. Tsy ratsy ho ia dia mamoaka demonia amin'ny anaran'i Jesosy, ny maminany amin'ny anaran'i Jesosy, ny manao asa lehibe amin'ny anaran'i Jesosy, fa anisan'ny tena lehibe ary sitrapon'Andriamanitra natao fiainana ny mamonjy fiaramiangona, ny manao ny fiaramiangona ho zava-dehibe. Io moa fampianarana lavabe, be dia be mihitsy ny zavatra azo resahana mikasiny amin'izany. Ka dia anentana koa antsika fiangonana, amporisia koa antsika fiangonana. Avy aloha ny lasa momba ny lasa, fa manomboka izao ataovy mavesa-danja aminao ny fiaramiangona. Ka androany zao dia afaka monjy fiaramiangona ianao, misy fotoana amin'ny 12 atoandro. Izy zany a dia misy vavaka manokana fandravana sakana. Tsy miarantsika mihitsy raha tsy rava ny sakana e. Nahoana no avelantsika dominina antsika ny devoly? Tsy izy ke ny tompon'ny farany amintsika fa lay Andriamanitra ivavahantsika e. Ary tsika miaraka amin'ny Jesosy a natao andresy e. Miady fa tsy resy, fa tsy maintsy mandresy. Ka dia amboary araka izany ny programanao. Amen. Dia ny tolakandro amin'ny roa ihany koa mbola misy fotoan-dehibe. Io indray dia fotoana fisaorana sy fankasitrahana an'Andriamanitra. Indrindrindrindra moa tahorina izay tsodrano izay nomenantsika izay. Mila manarika ny fisaorana io ihany koa ianao. Fa ty misy filazana kely a, fa ny mpiandraikitra rehetra kosa androany hariva zao a dia mivory ianareo, vory jisika.
tsy ato zany a manao fotoam-bavantsika fa any amin'ny trano sekola lahady any zany ny mpiandraikitra rehetra ka dia samy miomana ho amin'izany daholo ny tsiraray avy. Dia fanamafisina ihany koa misy moa ny fotoana andavanandro hoe talatasa alakamisy mbola tena maro amintsika no tsy mamonjy fotoana andavanandro ka sarobidy fiara-mivavaka fiara-miangona raha mbola azonao amboarina programa tongava ianao talata sy alakamisy tena tongava ianareo mpiandraikitra rehetra mba entan'ny namana entan'ny ekipanao mba ho tonga fa ny olona koa nge mila fanentana mila fampahirezana iny zany ny filazana ray lehibe. Dia misy ihany koa ny fandraisana fanasan-tompo amin'ny herin'ny androany ka oka iomana ho amin'izany tsika rehetra fandraisana ny fanasan-tompo samy mitondra ny mofo nytsika mba hisoroana amin'ilay hoe mofo ny raisin'ny tanan'olona be dehibe no hoaninao dia samy mitondra ny mofony ny divay no karakaranay fiangona mpanompon'Andriamanitra izany amin'ny herin'ny androany a no misy an'io fandraisana fanasan-tompo io. Alleloia. Dao hiteka ho an'Andriamanitra isika. Amen. Dia eno tsara ty filazana ity a omaly dia nisy moa ny fiona manokana teto nataon'ny mpanompon'Andriamanitra maro avy amin'ny fiangonana maro samihafa dia tapaka ny hevitra fa mba tsy tsaratsaran'ny olona antsika hoe ny andreo fiangonana zandrin'ireo ny azy mivavaka ihany ara-panahy ihany ny andreo ireo tsy mba azo teneny eto amin'ny fireneny mba hisoroana an'izany a dia tapaka ny hevitra fa anao ezaka iombonana isika izay ao anatin'ilay atao hoe CEAEM le fiombonam-be zany anao ezaka hitambarantsika mba andraisantsika anjara malona n'ireo trabona misy eto amin'ny firenentsika ka ny ataontsika amin'izany a dia hitondra vary zany tsika. Dia zao no tenako amintsika ny tsiraray avy amintsika manaova mitondra vary marina fa mety misy namantsika trabona ihany koa any fa tia moa hiezaka iombonana ho ataontsika eto amin'ity firenena dia izay no iarahantsika manao samy mitondra vary isika arak'izay zakanao arak'izay vitanao afaka mame amina gony ianao arabaso rabatsara misaotra tompoko ka le izy zany a mba miezaka kely ianareo manao sakrifisy rapitso no anaterana azy eto am-piangonana eto androndra rapitso alatsinainy ary raha misy fatarana dia mba hoe talata maraina no aterinao le izy misy tompony andraikitra eto a andray antsoratra ny zavatra rehetra aterinao eto ho avy eto amin'ny fiangonana namantsika amin'ny fiangonana marobe ireo namantsika hoe inona re sereux ina ihany koa maro ho avy eto hitondra an'izay a varin'izay raha ohatra moa ka sarotra aminao ny hitondra le vary dia azonao atao vola izy dia voasoratra eo dia rehefa mifarandrindra tsy maintsy fidianana vary ihany iny fa tsy hoe ame vola antsika hoe ty volanay avy aty amin'ny fiangonam-be fa dia hosolana vary zany iny dia zay zany no amporisiko sy anetanako antsika rehetra rapitso alatsinainy samy mitondra vary daholo arak'izay vitanao na dia araiky apoka ihany azy tsika eo nge rehefa tena samy manao mavita be fa tsika tsy anao anga kanefa mihinao fa anao tsika sa tsy marina zany ohatra tsisy mamaly ataovy mafy be hoe dia momba n'izay resaka trabony izay ihany dia raha sitrapon'Andriamanitra misy tanora ato amintsika ilainy mba hanampy amin'ny resaka trabona io mba hiasa zany fa le andro fotsiny tsy mbola fantatra hoe rovina no ilainy zareo tsika tanora zany dia tsara efa miorganisena ro tanora hoe reto daholo no afaka reto daholo zay andeha dia manatona ny tompony andraikitra ny tanora ianareo a dia efa mba fantatra hoe nahita olona zato tato amintsika nahita olona rontato ato amintsika dia rehefa tonga ny fotoany ilaivana anareo dia ho antsona zay anareo hoe tongava amin'ny alarobie rendez-vous eto androndra na rendez-vous eny akoron-drano mbola misy moa fampifanana kely a ho
omena amin'izay fotoan'izay. Zay zany ny filazana ny amin'ny resaka traboana iny tomboka dia matoka fiara-miasa aminareo izahay mpanompon'Andriamanitra rehetra mba tsy hangahay hoe nanetana nefa tsy nahazo fanetanana avy aminareo akory. Zay ny amin'ny filazana iny. Dia filazana farany ity a, misy an'ilay fikambanana teo hoe HFKF. Io zany dia hetsika ny fampiraisana ny kristianina eto amin'ny firenena. Kristianina marobe zany no mitambatra amin'io fikambanana io. Dia raha sitrapon'Andriamanitra isy fambolekazo ho tanterahana zany a, tanterahana amin'ny sabotsy ho avy zao, fambolekazo. Dia anasaina ny mpino kristianina rehetra mitoerana eny Tsinjony Ampangabe RN7 iny, any amin'ilay hoe parc Analamanga angamba no ahafantaran'olona azy. Dia ny frais 2000 ariary miala etsy amin'ny Tambarinandrina amin'ny 9 ora maraina. Zay ny départ eo amin'ny 9 ora maraina. Dia samy mitondra sakafony, mitondra vaty kely. Raha mitondra tôbila dia tonga tôbila kely le toerana. Raha hoe tsy avy ny orana dia satria fa tamin'ny herintaona nisy tany a dia tonga tôbila kely tsara mihitsy, fa za moa tsy nandeha tamin'ny herintaona. Dia raha ohatra ka sedra hoe malama ny lalana fa merimerika dia mandeha tongotra 1 kilomètre eo anao, tsy lavitra zany sport daholo zany ho antsika. Amen na. Zay zany filazana tompoko 5,000 ny frais aza tara etsy amin'ny Tambarinandrina amin'ny 9 ora ny fotoanantsika. Zay zany fa dia amarana fotoana amin'ny alalany fiderana isika rehetra tanterana io mpitsakana zany vitsy zay dia hivavaka saotra n'Andriamanitra isika. Halleluja. Ny fiarahana amin'i Jesosy dia hatramin'ny farany. Amen. Ulasaitsika ihany atsika anao Jesosy. Tikanao tena mamiko tena tiako indrindra malala ny foko ianao Jesosy sy atakako anisan'iza sy hosoloko linony
lalana foko ianao jesosy sy atakantanizany sy hosoloko nenony nombe fa hatramy farany letsika sanao hatramy farany sy atakantanizany sy hosoloko nenony fa hatramy farany letsika sanao hatramy farany hatramy farany hatramy farany letsika sanao hatramy farany hatramy farany letsika sanao jesosy hatramy farany letsika sanao hatramy farany. Andriamanitra rainay malala vita somatsara ny fotoam-pivavahana tamin'ity androany ity izay isaorana manokana anao satria notahinao ny fotoana nataonay teto tena nidiranao atsetra ny fiainanay ka nampaherizinao zahay nampianarinao ihany koa zahay notarianao lalana izahay makasitraka sy mame voninahitra anao zahay ny amin'izany fahasoavam-be nomenao anay izany Andriamanitra ankehitriny dia marana ny fotoana niaranay izahay ko amin'ny anaran'i Jesosy tsy ala amin'izao fiangonana izao anie ny tananao mahiry aranao asa lehibe mandrakariva ny fiainam-panompona izay ataonay ary ho fiderana ny voninahitra ao daholo izany rehetra izany ray malala amin'ny anaran'i Jesosy amen dia miravitsika ho anareo vetsa tonga dia makasina